antsika eto Thomas sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny arekiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amialantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao amin'ny fofeny fifaleno no iarabako atsika menakavindray eto tapitrananany Thomasina sy ny manodidina rehetrarehetra andro vitsy sisa de giadona ny 14 volana janoary 14 janvier izay anatotosatsika ilay grande délivrance hitsapatsika ny herin'Andriamanitra hitsapatsika ny hoe tena mbola misy fiandriamanitra ary satsika anaovana défi amre olona tsy mino an'Andriamanitra amre olona milaza manao hoe fivavahanareo fandaninandro amre olona milaza manao hoe fivavahanareo tsy hinanakanina amre olona manenjika sy miteriny manao hoe tsisy zany Andriamanitra zany ary tsisy zany Andriamanitra manafaka sy mamonjy zany de fanambo no apetrakytsika ary hitsapatsika an'izany hoe marina ve sa diso zany tenin'ny olona zany tombona sa tsy mitombona zany anisany zavatra ngeza be zay tena ho tanterahantsika mandritra ny fotoana natanterana ty vavaka grande délivrance ity dia ny vavahana manokana ho an'ireo mpivavaka mpino kristianina vizana ara-panahy reraka ara-panahy ary efa mangozozo ny ara-panahinao ka efa na ianao koa ary ohatra ny efa mitady andairan'le resaka hoe tsisy zany Andriamanitra zany satria misy fotoana tokoa ny tsika riavana tena hoe mitolole mitady fametratanany manao délivrance fa tena tsisy valiny mamitra pantanintsika hoe tena fa hoana fa misy fiandriamanitra fa miainao viandriamanitra sa tsy miainao miconnecte amina mpanompon'Andriamanitra connectiavana dolidolo zao mpanompon'Andriamanitra hita rehetrarehetra manana ositra zao fa tsy mety miova amin'ny fiainana tsy mety miova ary rehefa ela nataonao dolidolo zao rehetrarehetra ao ka tsisy valiny tiatsika eto fa tsy maintsy tratry ny fahakiviny ianao ny hafaranao tsy maintsy miraviravy tanana ianao ny hafaranao ary mety anaonao foana ianao ny hafaranao mety hiverin-dalana ianao ny hafaranao ary zany no sahatsika anaovana fanamby hoe ao anatin'ity fotoana lehibe grande délivrance manomboka amin'ny 14 janvier ty mitoy ny 21 mitoy ny 28 hatrany amin'ny février any eo amin'ny ray volana sy tapany eo ny tenako eto tamataveto de ametraka fanambotsika ary mbola averimberiko foana ny zavatra ny teneniko teto fa raha tonga ho indray mandeha anao ka tsy matsapan'iny inona de aza miverina tsony satria za riavana dia resy lahatra nyzo herin'Andriamanitra ao ary efa nahita zavatra be diabe vo nisy anabavy anakira io vao niona tamiko maly niona tamiko izy maly nanana problème atao amin'ny tsinay tao izy de voatery ny didina le tsinay
de mitondra pochette kely eto izany le mivoaka aty maloto aty amin'ny anina aty mivoaka ao le maloto zany voaka aty velany asa tsy de azoko atsaina loatra moa zany zay fisehoany any nivavaka ho an'izy io satria tena mbola ao am-pony le hoe iverina am'lony ny fivoahana iverina am'lony tena mboka vavaka ho azy na mboka eo amin'ny herinandro mahery zay na 10 andro tany hoany angamba nefa vavaka ho azy ny ona tamiko izy omaly manomboka misy fiovana be a pasteur ozy izy le zavatra mbola voky aty ivelany ihany zany le fivoahana fa atram'izay nanaovana délivrance na zay pasteur de mba manomboka ohatrany mamoaka rivotra mba maivamaivana de fa mba atram'izay zany tsisan'izany hoe mivoaka rivotra zany izy zany koa moa zany tsy haiko vina avinaina daholo hoe ahoana moa fiseho an'izany de ahoana sehoana fa de zay fotsiny teniny mba efa misy rivotra mivoaka pasteur avy anatin'ny kiboko de tsy haiko ahoana fivoahana fa zay ny teniny ino ny tiako atongavana miasa Andriamanitra manao zavatra Andriamanitra ary tena manangana fiainan'olona Andriamanitra zavatra ohatr'izany tsy hainao vina avinainy zany fa de zany fotsiny zao le izy de tena hitany hoe misy fahagagana ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona io misy karazana zavatra maro tsy hainao vahana zany angery havany misy zavatra tsy hainao vahana amin'ny tokantranonao eo amin'ny akohonanao eo amin'ny zanakao eo amin'ny vadinao eo amin'ny misy zavatra indraindray rehefa vao tafiditra ny tontolo ara-pana tadidio manko fa misy zavatra azonao vahana amin'ny fahaizana amin'ny diplômanao de vao vahanao raha vao ny aretina anankiray zany aretina tsotra fotsiny am'izao de vitan'ny dokotera mitsabo an'io vitan'ny professeur vitan'ny manapaizana vitan'ny fanafodiny mitsabo an'io satria aretina tsotra fa raha vao ny aretina anankiray zany misy tontolona fanahy ary tafiditra ny asana fanahy misy asana famosaviana tafiditra ny asana devoly tafiditra ny hery-maizina miaraka amin'ny aretina ary raha vao ny aretina anankiray ny manomboka mifangaro ny asana fanahy de tsy possible ny anasitranana any zany ny mahatonga n'le hoe hitanareo hoe misy olona aretina ando mitovy zao ihany samy marary loha ny anankiray sitrany fanafody fa nyray tsy sitrany inona ny mahatonga an'izay satria le anankiray aretina tsotra fa le anankiray misy asana famosaviana sy herin'ny fanahy ratsy de tsy sitrana io raha tsy délivrance tsy sitrana io raha tsy vavaka nahita vehivavy anankiray zay avadin'olona ambony tena lany hatrany amin'ny 250 millions zay pasteur ozy izy ny tsabo an'io aretina andoha io hatrany amin'ny 250 millions aretina andoha fa tsy sitrana vavaka sitrana somatsara any le madama mbola velona ary sitrana somatsara satria le izy tsy aretina andoha tsotra fa aretina misy fanahy ao ambadika lizy misy hery maizina ao ambadika lizy nahita rahalahy anankiray zay ndray andro tratrana insuffisance rénale rehefa nanao dialyse foana izy mbola tanora manodidididina ny 3 taona iny rahalahy iny raha fahafantarako azy mbola tanora izy na 5 taona izy raha be indrindra manao dialyse eritserety hoe 5 taona ino manao an'izany de nyteny tamiko moa ny mizanatra lahany hoe pasteur ahoana ny atao fa zao de miatsotra raha manam-pinoana izy ataovy mivoaka ny hôpitaly satria le rahalahy io fa tena reraka teo amin'ny hôpitaly efa hoe verevitra amin'ny fianakaviana tsotra ny teneniko taminy miankina aminareo fa za tsy miteny hoe mivoa amin'ny hôpitaly oa lasa tompona ndraikitra am'izay indray raha sanatria maninona le olona fa nomeko azy tsara ny responsabilité rehetra raha mino izy fa manasitrana Jesosy de ataovy mivoaka ny hôpitaly izy de eto aty vavahana fa mivavahana ny 2 andro nitsahatra ny dialyse ny 2 andro nametraha-tanana nitsahatra ny dialyse tsy nanao dialyse tsony de afaka verina normal natanjaka sitrana ka mbola veriko ihany hoe défi no aperakitsika hitsapatsika an'izao Andriamanitra hoe manafaka ave sa traizany herina traizany fahefana indrindraindrindra hitsapatsika an'ireo olona tsy mety mino ny herin'Andriamanitra ireo
dalohany araka nyity fijoroana vavolombelo titsika ho antsika eto Thomas Rasiny Mandidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanotonan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidi hoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry kitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randiary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelatsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony Fatala Jehovah Anjemani fini fagaga Yasa izanu basakana Anjemani fini fagaga Animatezana sangana Anjemani fini fagaga Nevabi mumuleni zanaka tsisy lehibe no ny Andriamanitsika amin'ny fofen'ny fifaliana no iarabana ionana amintsika aminakavy amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ity ny tenako pasteur Hertina Randiary Malala no eto amin'ny fanolorana izao impact izao misy anabavy manoloana antsika eto izany anaranao ny anabavy Sidonie ny tena marina dia hitondra fijorona vavolombelona izy ny amin'ny fahasoavana nomen'ny tompo azy nazahoany zazakely amataonataona ny maro any izy mivady no efa ny tokantrano fa tsy netinazo zaza ary zay no fijorona vavolombelony ho etineto raha nabavy Sidonie firitaona ny fanambadiana tsara nareo dia ahoana sy ahoana no zavatra nitrangana tonga na hoe tsy nety nazo zaza zay sy fotoana zao no nanambadiako dia izay mbola tsy niteraka natao anatin'izay sy fotoana zay tsy mbola niteraka mihitsiny dia efa nandeha tany amin'ny dokotera zay vady dia nahazo fanafody fa tsy volana fotsiny zany mivoaka foana ny vola zany hoe fanafody zao vidina fanafody zao dia ninana ihany zay dia ohatrany tsisy vokany dia misy mitondra ihany moa zao hoe ndaoka io ary ananina dia noentiny tany ambobo ao dia any aman'olona hoentina mihotra dia hoentina tany akady kely dia efa tonga tany Ambatolampy efa taizany tany tsy tonga anay fa tena tsy nahazo e dia farany ao za mantsy alefatika hoe za hoa tsy andeha intsony fa aleo zaho eto dia avy eo moa zako nisy rahavavy zay teo akaikinay dia izy no niteny tamiko hoe ndao ozy izy aky hoentiko hivavaka dia zara mbola tsy nety fa ozy aleo aloha amin'izao ka dia tsy maintsy tonga eto ndry ozy izy makanesa eto an-tsena ozy izy dia miaraka aminahy dia eny arô fa tonga eo miraika amby folo dia tsy tonga za tsy mety mandeha igny dia tonga indray sa manino ndray tsy tonga ohatrany kamo be aho zany dia hivavaka dia lasa ihany dia tonga indray dia miteny izy andao aky ozy izy dia farany ohatrany tao an-trano dia izy hoe ndeha hanantona an'Andriamanitra fa sao dia izay mba mety mampiova ny fiainako taty anatin'ny saiko fa za tsy niteny tamin'ilay vadiko hoe za andeha hivavaka na hoary na hoary dia vonona amin'izay dia andao aho fa za andeha dia tonga dia andao raha ozy izy dia metoa ny firehako dia tonga taty andre fanambojana ary dia noentina tao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra tao dia mivavahana tiana ozy izy no olan'andry dia zaho hoe efa sy fotoana nanambady fa mbola tsy niteraka dia tsisy marary nefa ozy izy any amindry dia tsisy ninina marary aho fa tsy mahazo zaza mihitsy aho zany dia aleoko manantona aty dia délivreny teo ako dia mivavaka ako dia intelo angamba no verina nametrahana tanana
de ohatrany volana février tonga tato voalohany de tsy tadidiko hoe da firy no nijoro vavolombelona fa ohatrany za zany sady tsy nanantona dokotera tsy naninona no tsy niteny tamin'ny vadiko hoe za ty ne bevoka de hoy zany manjary le vadiko hoe ohatrany hafahafa ny eo za zany de fa maninona ozy izy de tsy fatako de ohatrany ao an-trano de mivavaka de ohatrany tsy mahazo aina mihitsy tiako de andeha zany de mivavaka tonga tao am-piangonana tato tsy nahazo aina raha tsy tonga nijoro vavolombelona hoe za bevoka volana nefa za tsy tany amin'ny dokotera tsy naninona fa de niny fotsiny hoe misy matoky fa bevoka teraka zao teraka vavikely izy isarana ny tompo zany sy fotoana nivadina nareo mivady de tsy niteraky nareo nanomboka hoe firy volana tao arinany natsapana hoe tsy niteraky ianao nanomboka nikarakaravatana na firy taona natsapana hoe tena mila mikarakaravata mila mandeha dokotera mila mitsabo mila ohatra zany nanambady ndeo amin'ny roa taona teo ngamany hoe satria tsy nety mipetraka le zaza de teo zay vavy hoe andao ny dokotera ozy izy efa roa taona zany tadria fanambadiana zay vao tena andao karakaravatana de le izy tsy mety miperaka mihitsy sa hoe misy fa afaka tsy tsapako zany tsy ohatra tsisy mihitsy ohatra ny sambolana de mandeha normal foana sy le tsaritsy de efa betsaka ny dokotera nandehanana ny tsabolana tena efa betraka ny tany nandehananay na dokotera na pitsabo gasigasy io de efa nandehanana fa tsisy inona ny filazan'ny dokotera le hoe mahatonga anao tsy mety mipetraka le zaza ozy izy nataony mantsiana hoe na ozy izy miara-mihinana fanafody nareo vady de nisy pilina kely zay no fidinay de nihinana an'izay pilina zay de isaky ny lany le pilina de makany aminazy de tsisy vaolana tsisy fa de tsy nety tany aman'olona ndray zay mandeha mihoatra indrosan-kerinandro de misy tambavy meny meny daholo ty karazana fanafody tambavy fa tsy mety miperaka tsy nanovany inina de tao anatin'ny 7 taona tsisy ninina nitsanga mihitsy hoe mba mipetraka ray volana na roa volana de niala fa de mandeha normal foana isam-bolana fa de isam-bolana mandeha foana de tsy de kivy mivadinao tamin'izany na ianao hoe hitako hoe isaraka hitako ihany izy hoe kivy izy zany hitako kivy ihany izy de na izy ary ohatrany hoe nanaonao sipa ihany izy tany ambadika tany fa tsy nampiovana le izy zany mivavaka ako de an'olo tena an'Andriamanitra de nisy fotoana zany efa tonga tany Ambatolampy mihitsy nareo tany Ambatolampy zay tam'le mpitsabo gasy reny de indrosan-kerinandro ray makany foana tany Ambatolampy nareo mivady izy io sa ianao ihany za reto de na zay sy dadanay de na dadanay tam mbola velona de miaraka zay de zao fa tsy niteraka inona no filaza mpitaiza olo reny ianao hoe tam'izany mahatonga le zaza tsy mety miperaka lazay fa hoe ataon'olo ndry ozy izy misy zavatra kely tsy mety ozy izy atao amin'ny kibondry ato misy kistindry misy fibrone ndry fa tsisy ataony efa ny écho ataony fa tsisy tsisy kista tsisy fibrome atao na de nanao écho sendreny dokotera efa miteny mila didindry fa misy fibrone tsisy nefa le izy atao écho tsisy avy misy kistindry nefa tsisy de anao nefa efa leo koa de saika tsy hivavaka zany anao fa saika tsy nieritretra efa saiko zany efa hoe sady tsy hivavaka zany efa de zao de ohatrany nisy mpanompon'Andriamanitra nikasika anahy de ino no nanaitra ny foko de ino no mitaritrana de ndeha hivavaka ihany de nan'olo tena tsara nan'olo tena hoe hivavaka tamin'ny fonao ve anao hoe misy fanantenana ve tao anatinao raha hivavaka de hiteraka sa de hoe andehandeha hoany fotsiny aloha de hivavavavaka sa mba tena roso tamin'ny fonao ianao sa nanao efa tena vonona ny foko zany hoe vonona nan'olo tena ho an'Andriamanitra fa ao nahitako fahasoavana de ao sisa mifara heriko fa tsy maintsy men'Andriamanitra zay dadaviko zao ny hitako le dadaviko aleluia de teo vavaka mety hoe herinandro vitsivitsy teo zany anao de mipetraka le zaza eny satria volana février nandeha taty de tapatapako février de teo nefa nijoro vavolombelona hoe bevoka nefa za tsy tany amin'ny dokotera tsy nanino fa efa herinao fotsiny hoe afafy ianao de efa niteny anam-ponina bevoka ianao bevoka efa teo amin'ny tapabolana teo zany tapaka hoe bevoka de efa tsapana hoe tsapako tena hoe bevoka
sorana ny tompo zany dia nanomboka teo dia enao hoe mitombo le tombo le zaza andeha tany amin'ny feny efa-bolana izy de zay vao nanantona dokotera andeha izy dokotera de vavikely zanakindry zany ozy izy de alleluia de nidelivrena foana ianao tao delivrena foana de vavana foana mivavaka tena mivavaka alleluia ianao rehefa mivavaka de sy misy matoky ianao de azonao zay hitadavana alleluia de nanao hoana tamin'ny fiterahana tsy de hoe nisy tamin'ny fiterahana indray ako ny herinandro tsy eny herinandro sy aterahana ngamba niditsy hôpitaly aloha za fa niakatra 18 ny tension de tsy nentina miteraka le dokotera tena akikinay de nampiakariny tany be fialan-tanana de mbola voatazana teny hoe 3 andro de nody aloha mbola tsy teraka de afaka herinandro niny ako nietsiketsika am'izay de tonga tany be fialan-tanana de niakatra 19 indray ny tension de ozy le dokotera hoe mila ohatry ny hodidindry ozy izy de za ozy hoe za tsy mididy zany tsy mididy zany aho asa de efa manaikitra ihany izy de niantso an'le mpanompon'Andriamanitra nitondra nataty ty amin'ny dokotera ho za fa mietsiketsika de tonga tany izy mivavaka ao anahy izy vao mivavaka anahy izy de vaky ny randohan'ity zazy ity de za ozy izy andeha hody aloha karakara sakafo izy nandeha nody za teraka somatsara alleluia de tsy nila nididina ndraiky tsy nididy fa teraka somatsara alleluia aona ny afaliana faly tena faly alleluia aona ny afaliany vatanao tena hitako hoe faly izy nafaly izy tena faly izy sady ohatrany hoe napiovany tokantranonay le nazy fakaty tsara fakaty sarana mitombo zany fatany tsara hoe tao amin'ny jesosy tao amin'ny jesosy fatany hoe taony na de mba resy lahatra tsara ihany izy amin'ny fanotsinao tompo de mba hoana ny fijery ny fianakaviana ny havana manodidina tsy nisy nandatsy avy e tamin'izany ianao le tsy miteraky naneso mbola misy nanenjika any hoe tsy miteraka olona tsy miteraka iny olona momby iny na mivadoka za mety efa nisy niteny tsy miteraka iny olona irahanao iny zao de tsy kivy ako nisy koa ohatrany hoe tsy kivy zany izy eny hitako kivikivy ihany izy fa izy tsy samy teny aminahako hitan'ny olona fa bevoka de ohatrany varina daholo ny olona zay mahita anao hoe bevoka be teraka am'izay aho zao fianakaviany mivadiko rehetrarehetra tonga tao aminay na fianakaviako hoe nazo zakely gaga daholo na ny ray aman-dreny koa raha de gaga hoe teraka nazo zaza ihany le zanako fatany tsara hoe fivavahana fatany daholo de za koa efa nijoro vavolombela le vao bevoka de hitandry zareo alleluia sy fotoana tsy niteraka sy fotoana tsy nefa tao anatin'ny tapabolana ny telo vavahany ianao teo de tonga de fa nazo azy nazo zazy alleluia mahafinaritra zany ho antsika eto Tomasy sy rasiny manodidina vahao ny oloko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidi oary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo hitanao ny herin'Andriamanitra hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao isaorantsika ny tompo izay fijorona vavolombela mahafinaritra be teo reny manome fotoana antsika zany ny tenako miaraka amin'ny trano fivavahana vaoniloko anao fanampintsika ary ametraka défi ho an'ireo fiainana tsy mety miova ho an'ireo fiainana miodikodina ho an'ireo fiainana lavitry ny mazava ary mbola tsy ndriky foana hoe tsy voatery mpanota ihany na tsoko amin'ity indray mandeha ty tsy voatery ny olona
mbola tsy mivavaka ary tsy malala an' Jesosy ihany fa na dia ianao efa mpino azy ka matsiaro ianao fa reraka tady ho reraka ara-panahy matsiaro ianao efa manomboka mangozohozo ny ara-panahinao rehefa miena ny finoanao matsiaro ianao hoe tsy hitanao tsony zay sarangotiny ka anatanteraka nyty fotoana lehibe ty tsika zay mbo mariako foana moa zany fa tsy hoe vavaka délivrance fotsiny atao fa ny tena zavatra ngeza be de ny fampianarana lalanao hoe ny zavatra takin'Andriamanitra aminao mandrakariva manko a ny tena olana amitsika pino de zao mahalala ny droit tsika fa tsy mahalala ny devoir atsika zany ny problème mivavaka am'izao fotoana zao manana ny droit koa za zanak'Andriamanitra za manana ny zavatra taki koa mila an'ty a Jesosy mila an'ty a mila manana an'ty a mila droit anao zany fa misy devoir anao koa zavatra tokony ataonao amin'Andriamanitra tsy ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao ihany fa ny zavatra tokony ataonao amin'Andriamanitra ary zany ny atao fampianarana zany ny mahatonga ny fiainatsika ripiny malalany hoe maninona ny fiainanao tsy miova mihitsy maninona ny fiainanao to tena lavitra ny valimbavaka satria izao foana manko le ao an-tsaitsika tady paster manana ositra de anao délivrance ana de hitsodrano a de anao connexion aminy a de connecta aminy a de ametsahan'ny tanana de zay foana ny fatatsika non misy zavatra be da be mila takatrao misy zavatra mila fatatrao akoatran'izany fametran-tanan'izany zany tonga baiboly tena hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana ka mpianatra anao zay tena tokony ataonao any lalana tokony izoranao afahantsika mandresy no kendrentsika atao anatin'ity fotoana lehibe manomboka amin'ny 14 tsotra kely ny fipetra de tsotra olona angetaeta ivavaka ianao no tonga ao tsy ndreko tsara zany eto sady aloha de efa miteny an'izay raha ohatra ianao ka tsy tena manana etaeta hitady an'Andriamanitra raha ohatra ianao ka terena fotsiny ho tonga ao raha ohatra ianao ka ho tambatambazana ho tonga de miantso anao aza tonga satria lasa mandany andro ianao de lany fotoana aleo manao zavakafa aza makao rehefa ohatra ianao ka tsena tsisy etaeta tena hitady ny tompo satria lasa mamitaka anao fotsiny zay de mandany andro ao de ianao vao fitaka zay lany andro zavatra anankiray ihany olona mangetaeta ianao hitady ny tompo mangetaeta ianao hitady an'Andriamanitra mangetaeta ianao andray fanafahana mangetaeta ianao okasi an'Andriamanitra manokana zany ny olona tsonay amin'ity fotoana indray mandeha teny ny tompony etantsika raha pitrondrao toizako ny resadresaka sabotsy 14 janvier ho avy izao zany a zany hoe misabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso no anomboky de grande croisade ity ho tanterana eto mangarano aloha voalohany a mangarano ambadiky ny Damascos eo amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko mangarano ray faharoa koa ny lehibe indrindra amin'ireny zany de eto ankiriry eto moa zany nahazo misy grande salle angezabe zay nomen'ny tompo eo amin'le paradise teo aloha de eo ampitany bazar may ankiriry ny misy an'io paradise io a de ao no anatanterahana azy grande salle io mazaka olona eo amin'ny 4,5 any io raha sitrapon'ny tompo ao no anatanterantsika izy ty amin'ny 6 ora maraina tsy diso ny zavatra teneniko de zao a raha ho avy ihany de aza tara afaka tsy tonga mihitsy ianao rehefa tsy te ho avy fa raha ho avy de tonga avy ameloha aza tara fa miandry anao ny tompo ny tenako no hitondra ny vavaka hitondra ny fampianarana hitondra ny toroteny ivavaka ho anao délivrance amin'ireo fotoana amin'ireo toerana anankiroa reo de ny tenako no hitondra ny fotoana rehetrarehetra andraisanao fahasoavana mametraka ny mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny rapitsondray veloma tompoko ho antsika eto Thomas sy rasiny mandidina vahao ny oloko vahao ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra
manangana trano mazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21-28 janvier ho avy izao samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Manala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao Andam, fa tsara Jehovah.